Salama daoly andandra sika iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. FSPE feno 10 taona be fandrina varatra ataony Irios miorohoro ireo mpanao politika any an-toerana amin'izao fotoana izao. Hoy Girivo Randrianarsoa, ireto dia mitovy amin'ny sportif antsika nandeha tany amin'ny lalao olimpika raha naneho ny hevitra mahakasika anireo zay ministra vaovao ireo. Rinah Rakotomanga tsy miaraka amin'ny fitondrana no sady tsy mpanositra ihany koa. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefantsika misisy to WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Marihina amin'ny fomba miavaka sy mitalakotroka ao Antsuy nandritra ny herinandro ny faha 10 taona ny FSPE na fiombonan'ny syndicat mparatany enina izay ahitana distrikta 7 mandrafitra ny faritra. Kilalao sy fombafomba ara-pihavanana maro ary fanompoana an'Andriamanitra miaraka amin'ny filoha nasionaly ny FJKM Dr Irako Andriamasoa Ami no andravahana ny fotoana ao Antsuy mandritra ny fankalazana. Voaka maro ahitana solon-tenan'ny mpino manerana ny nosy ny tonga ao Antsuy manatrika an'izany. Miainga avy amin'ny teny faneva ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fahatelo. Mazotoa mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy avy amin'ny fehim-pihavanana. Arak'izany dia tena lanonana goavana izany ao Antsuy mandritra izay fankalazana faha 10 taona izay. Any be fandrina varatra indray raha niresaka miely an-tanàna dia anisan'ireo kandida izay hirotsaka ho ben'ny tanàna ao be fandrina varatra ity tovolahy izay mpanetsiketsika ny tanora sady tia mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina ity. Erosidy Ranarsoa no tena anarany. Efa filohan'ny mpianatra zanaka be fandrina varatra mandranto fianarana ao Antananarivo izy. Noho ny asa sosialy izay nahazatra azy rehefa tonga an-tanàna noho ny fahatsapana fa manana adidy sy andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tanàna ary ny tanora no antony nanaovany an'izany. Ka izao izy malaza fa hirotsaka ho fidina izao. Manomboka miorohoro arak'izany ireo mpanao politika ao an-toerana ary tsara toerana izy raha tena andray anjara tokoa noho ireo ezaka izay vitany tao an-tanàna hatrizay. Vakivava mihitsy ny sasany fa hijanona hirotsaka ho fidina raha manao ity tovolahy ity. Hatreto mbola tsy nilaza ofisialy ny hirotsaka ho fidina amin'izay ho ben'ny tanàna izay izy fa efa malaza sy atahorana fotsiny ny mety hirotsahany amin'izay kandida ho ben'ny tanàna izay. Manoloana ny fanendrena anireo mambrany gouvernemanta vaovao dia naneho hevitra i Rivo Randrianarsoa. Ireto dia mitovy amin'ny sportif antsika nandeha tany amin'ny lalao olimpika. Manantena medaly volamena ny vahoaka satria be hoza Chaine fa saingy tsy ampy sokajy no tsy misy saosy hiasana fa ny zava-dehibe dia efa tafiditra ao anatin'ny loha na tsy hahazo fahombiazana aza. Hoy hatrany i Rivo Randrianarsoa raha nitsikera anireo mambrany gouvernemanta vaovao amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy arak'izany fa ao anatin'ny mpanositra moa izany Rivo Randrianarsoa izany. Ao anatin'izay raha politika zay hatrano dia maro ireo naneho ny heviny ary isan'izay i Rinah Rakotomanga izay nilaza ampahabe maso fa tsy miaraka amin'ny fitondrana no sady tsy mpanositra. Arak'izany aiza ho aiza ny tena toerana misy any Rinah Rakotomanga manoloana ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao. Nilaza nitalenserasera teo anivon'ny fiadiana repoblika teo aloha Rinah Rakotomanga fa tsy miaraka amin'ny fitondrana amin'izao intsony izy nandritra ny fandaharana tamina hainao manjery iray tamin'iny omaly riva iny. Tsy mpanositra ihany koa anefa hoy izy fa mijanona eo afovoany. Tsy manositra sady tsy manohana, tsy te ho mpiray tsikombakomba na complice, loyal na mahatoky, intègre na mahitsy, fidèle na tsy mivadibadika fa rehefa asaina makasisiny dia makasisiny, hoy hatrany ny tenany. Milaza ny tenany fa tsy manana olana amin'ny filoham-pirenena
nanavitra ny Madagasikara Airline aho hoy izy saingy nailika fa hoe gasy kely. Mazava arak'izany ny voalaza ny Rinah Rakotomanga izay fa sady tsy manohitra ny fitondrana izay mijoro ny tenany no sady tsy miara-dalana amin'ny fitondrana ihany koa. Manoloana izay fanohen-kevitry ny Rinah Rakotomanga izay dia maro ireo izay samy niezaka nitsikera no sady samy niezaka naneho ny heviny manoloana izay rehetra izay. Ao moa ireo izay mametra-panontaniana amin'ilay hoe ianao ve sady tsy manohitra no sady tsy momba ny fitondrana dia aiza ho aiza ny tena toerana misy ianao manoloana ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao, sa ve noho ianao izay nanao fanambarana fa hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo dia mody manao an'izay aloha ho ireo sasany izay mpanaraka vaovao ara-politika, amin'izay dia mino anao ny vahoaka fa ianao dia mandeha irery fa sady tsy miandany amin'ny atsy no tsy miandany amin'ny roy. Eo anatrehan'izay rehetra izay dia sarotra ny tena inona fa sady tsy manohana no tsy manohitra ny fitondrana izay mijoro Ramatoa Rinah Rakotomanga, satria ny zavatra misy amin'izao mantsy rehefa tsy manohana dia ao anatiny antoko-panohitra avy hatrany, ary na dia tsy mikambana amin'ireo antoko-panohitra aza dia rehefa tsy anatiny izay fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao dia na manamana manohitra ihany na manohitra mivantana izany na manohitra ankolaka izany. Ary tsy izy rery ihany no manao ny fanohen-kevitra tahaka an'izay fa maro amin'ireo izay tsara toerana teo aloha teo anivon'ny fitondrana ka tsy nahazo toerana amin'izao fotoana izao dia samy miezaka manao fanambarana tahaka an'izay avokoa, izany hoe mbola manohana hatrany ny fitondrana izay mijoro ary tsy manohitra ny tenanay fa sady tsy pomba no tsy manohitra fa mankasitraka ny zavatra izay ataon'ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Tsy vitsy amin'izy ireo no mirary soa an'ireo olona izay nisolo ny toeran'izy ireo ao anatin'ny gouvernemanta vaovao amin'izao, satria ny toerana moa ifandimbiasana ary tsy misy hijanona eo amin'ny toerana io mandrakizay satria toerana ara-politika io ka miovaova isa mihetsika izay toerana izay arakaraky ny toetra raha misy sy ny arakaraky ny tatitra izay asa vitanao nandritra ny fepotona izay niasanao izay. Ka rehefa hitany ireo ao anatin'ny gouvernemanta fa tsy nahomby zany dia avy hatrany dia soloan'izy ireo olom-baovao indray. Ka izay moa tsy natao hifandirana ary izay ihany koa dia tsy natao tokony hifandrafiana fa tokony natao aza vao maika hampifandray sy mba hiarah-midinika amin'ny hoe inona marina ny lesoka izay azony tsoahana nandritra ny fotoana izay niasako na tongahy tsy tafaverina amin'ny toerana intsony. Ahoana ny fomba hanarenana an'izany ary iretoreto avy ireo teboka lehibe izay tena nanahiranahy nandritra an'izay fitondrako tamin'io toerana io, ka aza tao intsony raha toa ka ianao zay no hisolo toeranahy tokony ho zay ny toe-tsaina izay ananana ireo izay nahazo toerana teo aloha ary tsy nahazo toerana intsony amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azonaroso tao anaty video ty tomboko lasy tomboko vavy, saotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misy tao WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.